mandray anjara hatrany amin'ny hetsika rehetra amin'ny famparosoana ny tanàna ny Toamasina ny fikabanana anakaviny zamanjaza eto Toamasina. Anisan'izany ny fandraisana anjara nataon'ny fikabanana tamin'ny hetsika fanadiovandalana faobe izay natao teto Toamasina ny sabotsy 4 Mey lasa teo. Fanadiovana faobe izay tafiditra ao anatin'ny fifananana nasionaly tanàna madio sy maitso nanomboka teto amin'ny Saint Paul Mangarivotra hatreo amin'ny Tranjiro Ankiriry. Ny anjara fanadiovana nataon'ny fikabanana anakaviny zamanjaza manampy ny fanjakana amin'ny asa famparosoana ny tanàna ny Toamasina sy atao anatin'ny fahatransinanana fa indrindra fikojakojana ireo asa vitany Andriamatora Fidson Risara Teodoro izay ministry ny asa vavety ankehitriny sy asa vitany fonizy gouvernoura ny fahatransinanana teo aloha no tanjon'ny fikabanana anakaviny zamanjaza. No ny fatsapany anakaviny zamanjaza zany fa ilaina eto amin'ny tanàna ny Toamasina ny fahadiovana dia tonga mandray anjara mavitrika andray anjara amin'ny fanadiovana eto ny anakaviny zamanjaza ary tonga mavitrika zay tonga maro natanteraka zany fanadiovana tapitanana ny Toamasina zany. Zay zany andray anjara avy eto mandeha amin'ny avy amin'ny Saint Paul andeha amin'ny Tranjiro eto zay andray anjara amin'ny fanadiovana. Ny tanjon'ny fikambanana zany dia mankasitraka ny asa ataon'ny zamanjaza ny fampandrosoana rehetra zay ataony amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara indrindra fa eto amin'ny faritra Atsinanana. Dia zany tokoa no mahatonga anay vao misy zavatra atao eto an-tapitanana ny Toamasina dia mandray anjara zahay satria mankatoy zay zavatra ataon'ny zamanjaza. Ny fampandrosoana ny tanjona ny zamanjaza dia miara mampandroso miaraka amin'izay. Ny sabotsy 4 Mey lasa teo no fotoana natokany fikabanana teraka ny distrikany Marilambo na FTM monina sy mipetraka eto Toamasina. Ny lanonana fifampirabana ny taona 2024 etsika izay natao teto amin'ny sekoly Stella Maris. Ny fikabanana FTM izay nijoro ny taona 2017 izay feno telo amin'ny 20 taona ankehitriny mifantoka betsaka amin'ny resaka sosialy ny asa ataon'ny fikabanana fanamafisany fifankatiavana sy fampafantarana ireo zanaky Marilambo mipetraka eto Toamasina no tanjona tamin'ny lanonana izay natao hoy ny filohan'ny fikabanana FTM. Raha ny fikambanana teraka Marilambo moa no asiana korana aketo Tamatavy aketo dia mijoro ary misy ary manany maha-izy anazy tanteraka satria raha ny mpikambana fosiny no jerena ao agnatiny dia efa miisa 420 sy 100 tokantrano aketo Toamasina aketo. Tanteraina moa ty fety ity sy hoe amina fety foana fa ity ny fotoana mba hoe ifangitrofana na ny vinantolay na ny valilay na ny tamboko reka natao ihany koa ty bonane ity mba agnamafisana le fifankatiavana ao agnatin'ny fikambanana. Zany le tsy moa nisan'ny filamatra ne agnatin'ny fikambanana hoe fifankatiavana fihavanana ary ny firesakiny satria moa mipetraka tsy an-tany lavitra tia dia zay zavatra zegny anisan'ny zava-dehibe napetraka lifanambia tratra ny tanjona raha ny fanambinay agnany bureau zay tariako moa dia afa maromaro ny ezaka zay natao raha sy laza fotsiny sehatra sosialy dia anisan'ny masone mafy misy satria raha zavatra anisan'ny goavana zao agnatin'izay ny fahavitana kavô aketo Toamasina zegny satria sarotra lalana mandeha Marilambo amin'izao zegny dia masapa fa afa-pahasahiranana zay agnatin'ny fikambanana fa zereo ariary misitraka an'izay kavô zay. Omby miisa roa no natao nofokena amin'ny tampihavanana nandritra ny lanonana ho an'ny fikabanana teraky Marilambo ny sabotsy lasa teo. Nisy ny fanolorany fikabanana mari-pakasitrahana ho an'ireo olona nanampy ny fikabanana tamin'ny hetsika nataon'izy ireo ary nisy ny mpanakantona nafana ny sehatra. Mametraka lamina vaovao amin'ny fandaminana ny fifamoivoizana sy ny fitaterana amin'ny tiktik sy ny cyclopus ny commune Ambonivohitra ny Toamasina. Ireto farany izay anisan'ny fitaterana betsaka mpampiasa indrindra eto an-tapitanana ny Toamasina. Tsy maintsy manana karatra manokana sy ametrahana autocollant avokoa ireo tiktik sy posiposy manana taratasy ardalana sy nahazo alalana miasa manomboka izao. Andraisana fipetra kosa ireo tsy manana izany tokony hitondra fanamarinam-ponenana sy kara-panondrom-pirenena
ireo mpitondra posiposy sy tikitiky eto Toamasina. Izy regny zany dia mba ahafahana hoe mamantatra fa ireo izay misy ny autocollant ireo dia efa amatarana sahady hoe ireo no nahazo alalana miasa eto an-tampon-tanàna ny Toamasina satria mandeha ny feo zany fa misy izay ireo tsy nahazo alalana nefa mandeha mandehandeha aty amin'ny tampon-tanàna Toamasina zany hoe tsy ara-dalàna zany ka dia entanina zany tsika rehetrarehetra izay te hiasa atao anatin'ny commune urbaine Toamasina mba anaraka ny fitsipika misy atao an-tampon-tanàna ny Toamasina izay tsy misy an'ireo autocollant ireo zany dia anisany ataontsika hoe tsy manara-dalàna satria misy QR code mipetraka amin'izy regny ka rehefa misava ny atao amin'ny commune urbaine Toamasina dia ireo QR code ireo no jerena ialana amin'ny osika sy ny fampiasana osika. Anomboka amin'ny volana Jona ho avy izao ny fampifanana ireo mpitondra tikitiky sy ny cyclopusy eto Toamasina izay ataon'ny commune tsy maintsy manana kapasite ireo mpitondra tikitiky sy cyclopusy eto Toamasina vao afaka miasa aoriana ny fampifanana. Ahoana moa ny ahafahantsika mamantatra ny olona anankiray hoe andeha any amin'ny boulevard Joffre anao miainga avy Ankiriry dia anao mpandeha ndraiky no agnontany hoe andeha aiza moa antsika io ho lasa agny barika dimy ny afarany ka amiko angamba rariny de rariny raha sina kapasite fe mandeha hoe misy vondron'olona tsy agneky ny kapasite satria tsy ilainjareo le kapasite ka rehefa tsy ilainjareo ny kapasite ny commune urbaine Toamasina dia angamba fa tantandalana i Toamasina ankehitriny dia manaraka ny fepetra manaraka an'izay koa ny commune urbaine Toamasina ho an'izay tsy manara-dalàna. Mankasitraka ny fepetra no raisy ny commune ireo filohana fikambanana mpitondra tikitiky sy ny cyclopusy eto Toamasina taorian'ny fampafantarana ny fepetra ny zoma lasa teo. Mankasitraka ny monsieur le maire nanao an'izao satria sahirana sika ny tompona posy le manao papier dia efa tonga daholo ny carte visite ny posy zay nanao le visite zany dia mitongava ao mivory akan'le visite satria mizaly dia mizaly sika hatramin'izay dia efa nivahan'ny monsieur le maire amin'izao fotoana zao efa tonga daholo ny carte visite. Efa vonona ireo karatra sy autocollant zaraina amin'ireo posiposy ny cyclopusy afaka miasa ara-dalàna eto an-tampon-tanàna Toamasina. Fikambanana maro sy sampandraraha miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana eto Toamasina nandray anjara tamin'ny fanadiovana faobe teto an-tampon-tanàna Toamasina ny sabotsy 24 Mey lasa teo etsika izay tafiditra ao anatin'ny fifananana nasionaly tanàna madio sy maitso. Natomboka teto amin'ny Saint Paul mangarivotra ny asa fanadiovana anisany nanteterana ny fanadiovana faobe ny lalana rota Ivondro miainga avy eo amin'ny Saint Paul hatreny amin'ny 4 Mai Morarano ny lalana boulevard Laimongo miainga avy eo amin'ny Saint Paul mangarivotra hatreo amin'ny cité Valpesson ary ny lalana boulevard Andévoranto manomboka avy eo amin'ny Tranjiro Ankiriry hatreo amin'ny hôpital kely tanjony ampadio tanteraka ny tanàna Toamasina fa tsy fandraisana anjara amin'ny fifananana fotsiny. Fagnadiovana tsy mijanona izy tia fa atao asa madavantaona fa na zagnina nefa misy ny fifananana masina zay karakarain'ny fitondrana fanjakana foibe tanàna madio isaky ny renivohiparitra sy tanàna lehibe rehetrarehetra moa zany dia mba mandray anjara tsika ary mino izay fa raha zao fiarahamientana ny vahoaka jiaby ny association jiaby zay atao hitantsika akeo izao dia ho azontsika ny fandresena mba ho tanàna madio mba te honina i Toamasina dia ankasitrahana ny mpiara-mombonantoka rehetrarehetra zay miara-misalaha amin'izao asany ihany zao. Tsy fanadiovana ny tanàna sy ny lalana ihany no atao eto Toamasina fa ho isy ihany koa ny fananganana fotodrafitrasa sy toerana fialamboly. Mandritra ny iray volana zany dia isy fandimby foana isan-kerinandro ny sehatra rehetrarehetra andray anjara amin'ny fagnadiovana ny tanàna. Ankoatran'izay ihany koa dia misy toerana ho hatsaraina manokana mba ho toeram-pitsangatsanganana, toerana azo ialana voly ampisehoana zany fa tanàna mahafinaritra ihany koa ny tanànan'ny Toamasina. Zay no hoezaka atao agnatin'izao fifaninanana tanàna madio izao dia vonona ny tanànan'ny Toamasina. Eto ihany koa dia miantso anireo zay malala tagnana sy zay mananhevitra amin'ny fagnatsarana ny fahadiovana eto an-tampon-tanàna Toamasina. Fitaovana ihany koa hoentintsika mifagnampy, mifandrimbona
ahafahantsika magnatsara ny Tomasina fa ny ezaka zay ataontsika keto dia ho antsika jiaby. Nitaraka ny etsika fanadiovana fobe nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny sabotsy 4 Mey lasa teo ny teo anivy ny commune ny Tomasina sy avy amin'ny fahatrantsinanana. Mametraka politika sy fomba fiasa vaovao amin'ny fanakakezana sy fiaramiasa amin'ireo mpandrara ara-toekarena eto Tomasina ny antemeram-vatra eto Tomasina. Hanarena sy ampandrosoana ny antemeram-vatra eto Tomasina no antony. Azo fampifanana manokana ireo mpiasa ny antemeram-vatra eto Tomasina hanatanterahana ny fanambina petraka io, fanatsarana ny fomba fiasa sy ny tolotra omena ireo mpandrara sy ny asa atao no tanjony. Azo lazaina voalohany raha ohatra ka teto tampo tanànan'ny Tomasina efa nisy ihany tany amin'ny district fa teto zany voalohany igny nataontsika iny. Tsika le teo nahazo an'ity DG vaovao ty zay tena araky ny voalazako teo hitondra ny raha rehetra fampandrosoana indrindra fa ny lafiny amin'ny opération agnatin'ny ty chambre de commerce ny Tomasina ty dia manantena zavatra be zany tsika ary zaho mino fa ho avy matetika ireo mpandrara reo satria averina atsika matetitetika ny fionana ohatran'izao. Soskevitra mahakasika ny fanatsarana ny ao anatin'ny chambre de commerce ohatra ao anatin'izany no hoe zay manana andraikitra dia tokony mahafehy ny anjara andraikiny ary efa vonona ny amin'izany koa ny chambre de commerce araky ny famalina teo dia ny hoe isy ny fampiofanana an'ireo mpiasa ao anatin'ny chambre de commerce ary anisan'ny targetra ny ampitomboana sy hanatsarana ny kalitaon'ny service zay omen'ny chambre de commerce an'ireo le usager rehetrarehetra. Faharoa dia misy koa ny fahavononan'ny olona amin'ny partenariat sy ny soskevitra ny hoe fanatsarana ny kalitao ny serasera sy ny accès à l'information ary ny indrindra ny resaka gestion na base de données. Ka eto zany dia mampanantena ny chambre de commerce fa ny fionana tahaka izao dia tafiditra ao anatin'ny atao hoe redevabilité satria ny mpikambana ao anatin'ny chambre de commerce sy ny mpiasa dia azadiny fa manana ny atao hoe andraikitra tokony omena ny usager rehetra. Fa izao ataoko hoe lohabary andasy natao teto izao dia tohizana any amin'ny district ankoatran'ity Tomasina ity satria ny district 7 ato anatin'ny Tomasina dia ao anatin'ny zone d'intervention en CCIT daholo. Namory ireo mpandrara sy ny vondrona mpandrara eto Tomasina ireo mpiropitantana ny antemeram-vatra eto Tomasina ny zoma 3 Mey lasa teo. Tsy nanadino ireo voafonja renina ao amin'ny fonja be ny Morondavana ireo anivon'ny fitariavam-pasitry ny mponina sy ny firaisan-kina ao anatin'izao iray volana ho an'ny fiainana ara-tsosialy izao. Taoriany fitsinjovana ireo be antitra sy ny manana fahasembanana dia niroso tamin'ny fanatanterahana fanampiana ho any ao amin'ny fonja izy ireo. Eto izahay amin'ny fitariavam-pasitry ny mponina sy firaisan-kina ato amin'ny faritry Menabe amin'izao iray volany fiahina ara-tsosialy izao dia nitady fanampiana amin'ny fiangonana ho an'ireto voafonjatsika ato reto dia noho ny fiarahamiasa dia saorana zareo fa tsy nandà fa dia nanolotra an'izao zavatra zao simenitra, vary, vilany, fanafody, sirop, koveta ary savony kely. Zay ny tsirambin'ny tanana. Midika sady tsy fanilikiliana ireo voafonja izao hetsika izao sa ny fanazavana. Saorana BDP no atolotra avy ato amin'ny fandarana amin'ny fonja Menabe indrindra fa ato amin'ny fonja be ny Morondava natolotra reo amin'izao fitaovana maro be tsy kely le tompo fa BDP manala fahasahiranana BDP anay tokoa izao zavatra tolotra reo izao tsy sanatry tokoa hoe rehefa ao le olona dia tsy pia fa piana reo fa dia makasitraka makatelina indrindra tompoka amin'izao fihetsika. Mitohy ny asa sy ny ezaka ataon'ny Zandarmaria-pirenena eo amin'ny fakana sy fanangonana ango-baovao na amin'ny alalan'ny fanentana zany na eo ihany koa ny famaizana. Basy misa efatra no trahatehaka ny herinandro lasa teo tao Manambiana distriktan'ny Mahabo vokatry ny fanadihadiana natao sy ny fahazoana ango-baovao tamin'ny olona tsara sitrapo. Basy misy taratasy ara-dalàna sy mazava ny ndraika naverina amin'ny tompony raha notazonina amin'ny Zandarmaria anaovana fanadihadiana kosa ny telo hafa. Ny Zandarmaria moa zany raha mijerino ny article premier amin'ny décret numéro 63/253 du 9 mai 1963 dia amin'ny tapany faharoa ny teny hoe
son action, zany hoe ny action gendarmerie zany basé sur la recherche de renseignement et io action koa zany continue, que ce soit préventive que ce répressive, zany hoe mitohy hatrany ny agent gendarmerie eo amin'ny fangalana angom-baovao ka na mifanetana mitohy ny koa ny famaizana koa mitohy dika zay zany ny asa gendarmerie zany tsy tsahatra mihitsy fa isorana manokana ny olona tsara sitrapo zay na amin'ny angom-baovao io moa zany zany tena hoe reny ino moa tanora vahoaka reny nisy nania sasany fa tsy mitory de tazominao fa reny kosa rehefa mamoaka satria zay le enquête de moralité atao afahany hoe izy moa zany aiza moa reo mangalatra aiza ny lalana andehananareo iza ny vatanana ina ny fitaovana ampiasanareo dia amitsika miteny zao noho zay angom-baovao zay rehefa manao ny résumé na olona maromaro zahay tam'le tanora vahoaka le am'le version atao dia fantatra zany hoe amin'ny toerana salamizao mbola ahitana basy mipetraka izay nampiasana taloha fa tsy averina ty amin'ny mpitandro filaminana ny antony tsy fantatra hoe inona fa na izany zany oloha mbola tadiavina amizao tsy tononoko eto anarany fa mety efa heno satria olona de presaka aminao foana tena zany hoe tsy lavitra mihitsy ny olona mpanao ratsy fa matetika le olona miodikodina eo amin'ny tanàna eto ihany olona kaikitsika eo ihany no manangona ndraika basy efatra no tratra tao ny ray nisy taratasy ara-dalàna rehefa nanotona ny tompony zay hoe ty tompony ara-dalàna zany le izy de ty ny taratasy fantenina fotsiny hoe vitao ary ny renouvellement lay basy fa ny tery kosa zay tena tsara karakara be dia voatazony tombo gendarmerie misy karabine zany ao misy FC12 anakiroa fa tsy nahitana bala kosa nefa ary marina fa io olona io dia efa malaza koa ary ny olona koa manamboatra basy ary averina foana fa tsy azony olona tsotra atao ny manamboatra basy. Mbola karona moa ny olona nitazona ireo basy tsy ara-dalàna ireo. Hoantsika rehetra eto Fianaratsoa dia faly mampafantatra anareo indray izahay vahoaka ny Fianaratsoa sy ny manodidina efa maritsika ny nanjifa ny vokatra izay vokariny Biobelamada nahita vokatsoa tsara daholo efa maro koa no miandry dia faly mampafantatra ho antsika rehetra efa niandry fa efa tonga eto aminareo Fianaratsoa indray izay amin'izao oro izao no mpamorona vokatra voalohany ny Bomradrika masy table tension izy ty ao anatiny fotoana fohy monja mandamina torimaso sy ny manakotsako amin'ny vanim-taolana rehetra ao ihany koa ny nectar figue de barbarie ahitanao soratra foana hoe Biobelamada ohatra ianao misy diabeta dia mandamina diabeta rein vavony hatsy ary ny vanim-taolana mangotsongotsoka akoatra ny produit momba fahasalamana raha ohatra ianao zany ka misy hoe calcul rénal na koa hoe prostate na efa misy sondy ary dia manatona fa afaka tsaboina tsara indrindra ho an'ny vehivavy tsy mety mahazo zaza misy karazany ozia na notofery na koa hoe fery rehetra any anaty ao ihany koa ny shampoing coloration cheveux mampiavaka azy dia ela vao mampipotra ny fotsy raha ohatra zany ianao ka mandoko volo tsy misahirana intsony amin'ny fandokoana volo sy ny karazana aide mémoire sy ny protéine végétale ho an'ny olona kelikely ka te hongeza sy ny aide mémoire mamerina tsara fitadidiana ary ny masaka fikarakarana ny tarehy sy ny crème ho an'ny tarehy simba rehetra etanko sady ianao ho antsika eto Antananarivo dia eo amin'ny box 27 ahitanao soratra eo amin'ny rindrina hoe Biobelamada eo ampitany institut d'hygiène Analakely na hitanareo any Biobelamada ho antsika rehetra eo Antananarivo ampitany institut d'hygiène ho antsika rehetra kosa ny Tamatavy dia eo amin'ny ampitany hôtel de ville eo ampitany parkina ny hôtel de ville Tamatavy ahitanao soratra foana hoe Biobelamada ary antsika Fianaratsoa kosa dia eo amin'ny devant-ny Zomatel ahitanao soratra hoe Biobelamada. Mbola ao anatin'ny fanavaozana ny fototra-avitrasa ny fiangonana FLM Trinité Masimbahoaka ankehitriny efa antitra ny fototra-avitrasa indrindra amin'ny ainana ny faha-100 ny joroan'ny fiangonana. Mbola maro ny asa fanavaozana atao sy ny famitana ny trano sosialy raha nambaran'ny pastera. Maro ny fanomezam-pahasoavana ny men'Andriamanitra nandritrizay ary mbola hiomana amin'ny hoafa-trano dia ny fangatanam-bavaka trano hahavita ny asa manaraka. Andriamanitra misaorana satria
izy nampaharitra ny fiangonana efapolo amby zato taona. Raha efapolo amby zato taona ny fiangonana dia fitaizany fikolokoloan'ny olona fizaran'ny fahasoavana tamin'ny alalan'ny teny sy ny sakramenta no ao an-tsaina ao anatin'izay. Isaorana azy koa noho ny amin'ny hery izay omen'ny fiangonana ka nahafahan'ny fiangonana mitoro vavolombelony tao anatin'izay efapolo amby zato taona izay. Izay zavatra ambarantsika dia ny hoe fitondranam-bavaka ny asan'Andriamanitra eto amin'ny fiangonana hampaharetany ny asa-pahasoavany izay zaray maimaim-poana ho an'ny kristianina rehetra. Indrindra ihany koa hijeroana vavolombelona amin'ny fanaovana asa izay anehoana ny voninahitr'Andriamanitra eto amin'ity fiangonana ity. Amin'izao jobily efapolo amby zato taona izao dia manana ny tanjona kendreny ny fiangonana. Efapolo amby zato taona antitra dia antitra ny fotodrafitr'asa isaorana ny tompo fa ao anatin'ny fikarakarana azy tsika izao ary eo andalam-pahavitana ny fotodrafitr'asa. Ny faharoa manarakaraka an'izay dia manana foyer sosial ihany koa ny fiangonana. Isany ao anatin'ny tanjona kendrena ihany koa ny famitana ny lakozian'izany foyer sosial izany izay ampiasaina indrindra hoentina hahazahoan'ny fiangonana hery. No marina omaly alahady 5 Mey 2024 ny fankalazana ny jobily efapolo amby zato taona nijoroan'ny fiangonana FLM Trinité Masimbahoaka. Maro kristianina tonga ny aranom-bavaka izay natrehan'ny fitondram-panjakana teto an-toerana. Sy mitsamy tombo ireo tanora tafajoboka amin'ny fifoana sy fidorohana zava-mahadomelina ankehitriny. Losa mitataon'ireo tanora nefa izany ary hisy ny fijerena sy ny fanentanana ireo mbola tsy tafiditra amin'izany izay fampahafantarana azy ireo ny voka-dratsy amin'ny fandraisana izany raha ny fanazavana. Izany ny antony hanavaozana indray ny komidy izay miady tamin'ny fidorohana zava-mahadomelina izany ary tsy eo amin'ny setry ny fahasalamana ihany no miady amin'izay fa ny sirambabe hoy ny talepatry ny fahasalamam-bahoaka. Komidy de la identité base no atao eto amin'ny région amin'izao sy fotoana izao mba ho fanavaozana satria izay komidy izay efa somary elaela kely ihany dia fanavaozana izany hoe iza daholo ny membre ao anatiny ao dia fanavaozana koa hoe inona sy inona daholo moa ny andrasana amin'izy ireo fampatahivana an'izay zany dia mba tena ho fonctionnel ilay izy dia izay ny antony fivoriana satria ady iarahany rehetra ty ady amin'ny tsy fifohana sigara sy fidorohana zava-mahadomelina ty fa tsy adina eto amin'ny fahasalamana irery dia iarahana zany izay fiarahametana amin'ny ady amin'ny fifohana sigara izay. Ny faharoa koa moa ny antony le redynamisation koa moa isika eto amin'ny faritra Matsiatra ambony no handray an'izay fankalazana ny andro lasa-pirenena amin'ny tsy fifohana sigara na journée mondiale sans tabac izay ho ankalazaintsika amin'ny faraka amin'ny volana Mey izao dia hanomana an'izay journée mondiale izay zany isika dia izay koa ny antony faharoa hoe tena hoe redynamisena ny komite toa. Notanterana ny herinandro lasa tao ny fameloma maso indray ny ireo komity mpiady amin'ny fidorohana zava-mahadomelina sy ny fifohana sigara eto Fianaratsoa izay anisany andray ny andro fankalazana ny andro raisam-pirenena amin'ny tsy fidorohana zava-mahadomelina izay ho tanterahina ny faran'ny volana Mey 2024 izao. Taniketsan'ny fololonday malagasy ny eto amin'ny sekoly miaramila pirenena ary andro fototra ho an'ny tafika malagasy. Indraikitry ny fololonday dia nihanana firenena milamina hiady amin'ny tsy fandriampahalemana raha ny fanazavana. No marina ny zoma 3 Mey lasa teo ihany koa ny fankalazana ny faharoa amby zato taona ny orenan'ny semi-piperavina sy fitokana ny fotodrafitr'asa vita fanavaozana. Voalohany indrindra dia nanao ny fankalazana ny faharoa amby zato taona ny orenan'ny sekoly raha ny marimarina koa dia ny fahadimy amby roapolo ny volana Mey telo amby roapolo sy sivinjato sy arivo no ny orenan'ny sekoly dia feno roa amby zato taona izy ankehitriny dia mankalaza zany amin'ny fomba manetriketrika izahay eto anivon'ny tafika malagasy ny foloalinday manarak'izay dia teo koa ny lanonana fanaovana fanehoana ambany faneva ireo mpianatra andeha ny indray mihira 420 dia 20 izay mitondra ny anarana avo izay natao fitsofandrano androany dia teo koa moa ny fanomezana ny
maro-pakasitrahana reo mpianatra mendrika satria aza andino fa ny sekoly toy itony a dia mianatra no atao antoka dia misy ny mpianatra mendrika nandritry ny taom-pianarana dia nitolorana izay maro-pakasitrahana zay mazava ho azy fa ny eto amin'ny sekoly miarambelambelanay dia tany ketsa ny foloalindahy satria mamolavola reo mpianatra voalohany indrindra ho azo ny baccalauréat dia mitoy dia ho lasany amin'ny tanjony ho any amin'ny manam-boninahitra zay ao anisany andro fototra iainany mitondra ny tafika malagasy ary mitondra andraikitra ambony eto anivon'ny tafika malagasy na anivon'ny firenena mihitsy aza koa dia ao anatin'izany moa ny asa voalohany ao anivon'ny iandraiketan'ny foloalindahy dia ny ananatsika ny firenena milamina iady amin'ny tsifotrim-pahalemana izany dia iara-miasa ao anivon'ny hery fiarovana sy filaminana izay misy eto amin'ny firenena ny tanjona dia ny sy ny filaminana eto amin'ny firenena notanterana ny zoma 7 lasa teo ny fankalazana ny faharoambizato taona ny orenan'ny sekoly miaramila-pirenena taty Fianaratsoa zanatria ireo manam-boninahitra maro eo anivon'ny foloalindahy malagasy. Nisy ihany koa ny fanehoana ambany faneva sy fanolorana maro-pakasitrahana ny ireo mpianatra mendrika sy ny fitokanana ny toerana navao sy ny entiny ireo mpianatra miala voly sy ny toeram-pitsaboana. Tranga iray mety anakana ny zazavavy tsy havitany fianarany ny fahatongavany ny fahatombolany. Ezaka ataony ny ety amin'ny faritra Itasy ary ny fananganana fotodrafitrasa fidiovana sy ny fanabeazana ny tanora tsy hanilika ny namany. Herinandro melon'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena momba ny fitantanana ny fahadiovana mandritra ny fahatombolany dia nisy ny fanentanana momba izay ny tetezana ireo sekoly samihafa teto Miarinarivo. Tsy sakana ary resahana mihitsy amin'ny fanabeazana ny firesahana ny hoe fahadiovana mandritra ny fahatombolana. Maninona moa izy io ny resahana dia tsapa fa hita fa isan'ny mampialan-daharana eny an-tsekoly ny tsy fananan'ny sekoly ny hoe fotodrafitrasana fanabeazana ihany koa ny mpianatra ka hany ka lasa miteraka henatra ho an'ny tovovavy izany henatra ihany koa na eny amin'ny asa dia indray rehefa tonga ny fahatombolana eo ka zay no andefasana an'izao afatra izao hoe tsy natao sakana mafampandrosoana mihitsy ny fahatombolana. Raha efa tafiditra anaty fandaharam-potoanan'ny sekoly ny fanabeazana momba ny fahadiovana mandritra ny fahatombolana, mbola mila ezaka kosa ny fananganana fotodrafitrasa mifandraika amin'izay. Eo fotodrafitrasa zany zahay efa misy ny hoe toerana manokana hidiovan'ny vehivavy. Misy ihany koa no an'ny lehilahy mitokana zany zay mba tsy hisiany hoe henatra ho an'ilay ankizivavy ny fisiany raha ohatra na ohatr'izany any amin'ny toeram-pidiovana. Izay anankiray dia moa koa izay eo anatin'ny fankalazana ny fahadimapolo taona dia nataonay isany lahara-pameana mihitsy ny fanamboarana ny dosy ny mpianatra izay efa tsy afaka nampiasaina intsony nandritra ny fotoana maro. Dia isitraka an'izany zany izay manomboka amin'ny volana Jona io. Raha eo amin'ny fotodrafitrasa dia misy ny fepetra ara-pidiovana dia misy ny ho an'ny lahy sy ny vavy. Raha eo amin'ny dosy indray dia eo andala pikarakarana izahay. Ny 20 no anamarina ny andro iraisam-pirenena momba ny fitantanana ny fahadiovana mandritra ny fahatombolana fa ny herinandro teo kosa no efa nanentana ny momba izany ny taty amin'ny faritra Itasy. Betsaka ny loto sy ny fako navelany fahavaratra saky manerana ny tanàna sy ny komuna aty amin'ny faritra Itasy. Ho fitandrona ny fahasalaman'ny mponina sy ireo hetsika samihafa ho avy atoato dia atongoka amin'ity herinandro ity ny ezaka faobe fanadiovana tanàna eto Miarinarivo renivohitra ny faritra sy manerana ireo komuna samihafa. Indrindrandrindra fa misy afatra nomen'ny filoham-pirenenantsika dia ny ananantsika tanàna madio, mateonina, mahatamana ny tanàna manerana ny faritra rehetra ka ny oloha sy mpitarika an'izany dia itsika atao anatin'ilay ataontsika hoe chef lieu de région na hoe tanàna misy ny fitoeran'ny faritra.
tsy ho an'ny 4 jona ihany, tsy ho an'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana ihany, tsy ho an'ny hoe satria misy fananana ataon'ny filoham-pirenena ihany, tsy izay izy a fa isika mihitsy ny tokony araka irona ametraka zavatra tsara ohatra tsara ho amin'ny taranaka faramandimontsika ka manomboka izao a dia everitsika fa mety no ananantsika tanàna madio a mateonina ary indrindrindra fa mahatamana. Efa najoro ny voamera manokana handrindra ny asa fanadiovana iraisan'ireo sampandraray isa-tokony. Nisy ary ny fivoriana ny fanomezana toromarika natao teto amin'ny lapa ny faritra Itazy ny talata 20 Mey teo. Ilaina ny fiarah-miasa eo amin'ny ben'ny tanàna sy ny fitondram-panjakana Mahefa mba hampirindrana ny fampandrosoana. Misy kosa anefa ireo adidy tsy voatery fampiandrasana fa ilana fandavatena ny ben'ny tanàna. Hoy ny filohany Anteny Merandolona nandritry ny lanonana ofisialy nametrahana ny samboadin'ireo ben'ny tanàna miisa 50 taty amin'ny faritra Itazy. Fotoana antarovanareo mahaben'ny tanàna zao a dia mafara tsy misy petadrindrina plaque hoe tia dia notokanana miaraka ny président na prime ministre na tsy fantatro fa mba misoratra koa nareo ben'ny tanàna ranona no mitokana n'ity zavatra ity. Tsara ovy a fa ny fampandrosoana izany a dia tsy ento mihitsy raha mbola tsy miaraka amin'ny fanjakana Mahefa. Ny fanjakana Mahefa no izay ny adidy amanandraikitra dia anao sekoly, anao lalana, anao zavatra fampandrosoana rehetra. Ka raha ohatra ka ianao mifidy a mieritreritra anao fampandrosoana ao amin'ny tanàna commune anao kanefa ny ianao tsy mety miara-miasa amin'ny commune amin'ny fanjakana Mahefa. Raisiko ohatra fotsiny hoe raisabetra fa isoron'Andriamanitra efa mpamijanona anamboatra autoroute makany Toamasina ve dia izany ve no sakatsakananao. Nasongadina teto fa mitaky adidy sy fanajana ireo teny nomena ny vahoaka ny fisalorana ny samboady mahaben'ny tanàna. Reny samboady izay napetraka teny ambalanareo reny dia marika famantarana ivelany ny fahefana demokratika izay napetraka amintsika. Ny samboady moa dia misy ny foteny ao hoe voady fanekena koa na ny velorano fanekena tamin'ny vaziva hony ny vadiana aza maketrakina. Maika moa ny velorano fanovana tamin'ny vahoaka sy ny ferinana izany masina loatra iny samboady tsoroanareo iny mitondra ny lokony sainam-pirenena. Natao teto Meranarivo ny sabotsy 20 Mey teo ny lanonana ofisialy nametrahana ny samboadin'ireo ben'ny tanàna manerana ny faritra Itazy. Ny tanàna nandritra izany niezaka ho amin'ny miralenta satria vitsy ny ampafolon'ireo ben'ny tanàna aty amin'ny faritra Itazy ihany no vehivavy. Anisan'ny olana ny fitaterana ireo voafonja hiatrika fitsarana eto Vakinankaratra raha ny fanazavana. Voatery mandeha tongotra ireo voafonja rehefa andeha hamonjy fotoam-pitsarana hatramin'izay. Eo ihany koa ny tokony hanajana trano tsy ambaratelon'ireo voafonja. Nahazo fiara araka izany ny fandrarana fonja eto Vakinankaratra. Teo aloha taterina mandeha tongotra ny voafonja raha hiatrika fitsarana dia ankehitriny izany manomboka amin'ny datin'andro anio dia taterina amin'ny fiara izy ireo mba hitazomana ny tsy ambaratelo sady indrindra mba hitazomana n'izay atao hoe sanajana ny zon'ny voafonja izay. Ny teto Vakinankaratra dia mbola tsy nisy ny fanomezana sahala amin'izao ary mbola tsy nisy fitaovam-pitaterana natao hitaterana ny ireo voafonja izany hatramin'izay. Fa amin'izao izahay dia nahazo n'ity fitaovana ity izay atao hoe fiara izy io, fiara vaovao avy amin'ny concessionnaire mihitsy raha ny fanolorana anazy io taminay dia isorana be dia be ny fitondram-panjakana izay tarihiny président Andry Rajoelina dia isorana be dia be izy amin'izao zavatra izao satria tafiditra ao anatiny atao hoe fampanarahana ny fenitra sy ny fanajana ny zon'ny voafonja ny fihetsika sahala amin'izao. Mbola mitohy fanatsarana sy fanavoazana ireo foto-drafitrasa maro isan-karazany amin'ireo fonja manerana faritra Vakinankaratra mba hanajana hatrany ny zon'ireo voafonja raha ny fanazavana hatrany. Faritra manana harena anaty raha maro isan-karazany faritra Vakinankaratra. Maro ireo ambana hinalany tamingana izany toy ny fampiasana an'ilay misy odi-moka amin'ny sehatry ny jondra ny fanazavana. Mirongatra mantsy ny fampiasana tsy araka ny tokony ho izy ireo fitaovana hiadiana amin'ny tazo-moka eo amin'ny sehatry ny jono. Ankoatr'izay,
singa mitarika amin'ny fanampozinana ireo azan-drano ary miteraka vokatra tsy ara-pahasalamana ho an'ny olona manjifa izany ny fanafody amin'ireo ilay misy odi-moka avadika ho arato. Farafahakeliny a misy fanafody 50 any anatin'ireny ilay misy odi-moka ireny ka raha sanatria mampiasa an'ireny mpiopitrontsika dia tsy vitany hoe manapoizina atsika mpihinana n'ilay sakafo no manimba ihany koa an'ilay sehatra. Dia miara-mientana zahay sy ny taleparitra misahana ny fahasalamam-bahoaka eto Vakinakaratra amin'ny fanongorana an'izay fampiasana lay misy odi-moka izay aty amin'ny sehatry ny Jono sy ao amin'ny fampamokarana rano. Ankoatra ny fanentana nataonay toy izao moa efa nisy ny fifanantonana teo amin'ny taleparitra Rototo, izany hoe ny ekipa ny fahasalamam-bahoaka sy ny Jono sy ny toe-karena manga amin'ilay hoe samy midina ifotony izahay manara-maso. Etsy andaniny manara-maso ny tokantrano izay efa nizarana n'ireny lay misy odi-moka ireny ny ao amin'ny fahasalamam-bahoaka, izahay kosa midina ifotony mijery an'ireny mpiopitrontsika ireny sy ny mpanjontsika ary mandoro mihitsy zahay raha vao sendra mahita an'ilay izy na eny amin'ny farihy izany na tia tanimbary sy andobo. Ny fanaratom-panjono sasany amin'ilay misy odi-moka ho ansehatry ny Jono madinika no tena olana lehibe hatrehana amin'izao fotoana izao. Voararan'ny lalàna ny fampiasana izany raha ny hita ao amin'ny didim-pitondrana laharana 720 bara 720 izay mandrara tanteraka amin'ny fampiasana ireo fitaovam-panjonoana vita amin'ilay manerana amin'ny Madagasikara. Anisan'ireo lalana be mpampiasa eto Tampin-tanàna Antolaniary ny lalana Ovetsioky ity. Efa fotoana maritra nefa tsy nafanana hampiasa izany no ny fiotsahan'ny lalana nandritra ny fotoam-pahavaratra. Noho ny fiara-miasa misehatra tsy miankina sy ny fanjakana na ny 3P nanomboka ny asa fanamboaran-dalana. Efa bolana zany ny faharetana anaovana n'ilay tetikasa hamerenatsika milonina ary vomehy tsara ny système n'ity lalana be hoaty ity satria misy mur de soutènement izay petraka ary harenina ny fanarian'ny rano satria io resaka rano ny anisan'ny nanimba ny arabesika satria tsetsina ny fivoahan'ny rano dia ny akatra ambony arabe dia anisan'ny tarika an'izay fahasimbana izay. Anisan'ny fanangatahany mponina nandritra ny fotoana ela ny anamboarana ity ampandalana eto Tampin-tanàna Antolaniary ity no izy lalana teny ilaina amin'ny lafiny ny fifanakalozana samihafa nangataka ny anaovana ny asa manaraka ny fenitr'ireo tompon'andraikitra. Ankoatra ity lalana eto Tampin-tanàna Antolaniary ity efa misy ireo lalana hafa ho asipampanamboarana araka ny fanamariana trany. Fa ny zavatra takinay amin'ny orinasa dia atao tsara. Izay ngamba ny zavatra ilainay satria mba holovay ny taranaka satria misy karazany roa ny fanamboarana. Misy ny manamboatra fa zara fa vita, misy kosa rehefa manamboatra dia atao tsara. Izay ngamba no hafatra izay apetrakay araka ny voalaza teo ihany koa président mihitsy moa niteny teo hoe hanomboka ny efa nivalideny zareo tamin'ny conseil des ministres ny hoe sokaka. Dikan'izay vao nitenen'ny directeur ny régional de travaux publics teo koa izany hoe manomboka aty amin'ny PK0 hatrany Mariaka koa le izy izay zavatra izay vaovao tsara ho antsika. Aharitra efa bolana ny fanamboaran-dalana. Mirongatra ny valala ty amin'ny tapany Atsimon'Osy manimba volomaro izany ary ahina izy fiantraikany amin'ny taopambolena raha ny fanazavana. Efa misy ireo toerana izay rava ny valala ny ampahany betsaka amin'ireo vokatra ranotatitra. Miakatra noho ny isa-taona mitahan'ny fisian'ny valala amintsika aty nefany ny voly efa mamokatra zany ny tantsahaka nanao ny antsoavy tamin'ireo solombavam-bahoaka tamin'ny alalan'ireo maire ka napitainay koa gouvernoura any Andriamatoa Filoha zany hetaheta zany fitarainan'ny vahoaka zany. Tsy maintsy hijerena vahaolana maika izany raha ny fanazavana. Ilaina ihany koa ny mametraka paikady maharitra ahafahana miditra an-tsehatra ara-potoana sy ahafahana mandrindra ny fomba fiasan'ireo rafitra samihafa eny fotony miady amin'ny valala. Bio dia mapetraka aty amin'ny fantatry antsika aty. Misy base aérienne zany apetraka aty. Io base aérienne io no entina zany anaovana traitement. Ny zavatra ankoatran'izay koa ny équipe mobile de lutte terrestre moa fetson'zareo amin'ny aviana azy efa misy efa tonga aty amintsika aty efa manao traitement amin'izao fotoana izao. Tsy vitan'izany fa misy fanampin'ireo fanafody satria napila tena natao betsaka ny fanafody ho ampiasaina isaky ny base
karaza ireny dia asitsika fanafody isaky ny zone zay misy an'ireo équipe mobile de lutte terrestre dia misy fanafody ihany koa apetraka. Nanatanteraka dinikasa ny herinandro lasa teo teto Tolaniary ireo rafitra maro lafy sy ireo tompona andraikitra samihafa amigorana ny firongatry ny Valala aty amin'ny tapany atsimon'ny Nosy. Nankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny sokatra ny zoma 3 May 2024 teo ny eto amin'ny fitelefaparitry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy atsimo andrefana niarana tamin'ireo mpiara-miombonantoka nahitana ny WWF ny ato amin'ny Eden Botanical Garden ety Ankoronga tolera faharoa no toerana nosafidina nankalazana ity andro maneran-tany ho an'ny sokatra fanabeazana ara-tontolo iainana ho an'ny mpianatra no hetsika nanamariana izany. Nankalazaina eto amin'ny parka Eden Botanical Garden zany andro zany maro ny hetsika ho tanterana zany manomboka an'io fanamariana izany. Izany zany ny fampahafantarana moa zany ny atao hoe sensibilisation eny anivon'ny sekoly. Dia eto ihany koa moa zany ny tenanay dia manararaotra amin'ny fanantanana ny be sy ny maro sy ny vahoaka fa ny sokatra dia tafiditra anatin'ny harem-pirenena ary tafiditra ihany koa anatin'ny biby izay tena arovana fatratra. Ny aton'ny safidianana ny toerana sy ny hetsika izay natao tamin'ny aty amin'ny Eden Botanical Garden zany dia ny parka Eden dia anisan'ny atao hoe mpiara-miasa akaiky amin'ny ministera amin'ny fandraisana ny ireny sokatra atao hoe saisie ireny. Ka anisan'ny mpiara-miasa mavitrika sady akaiky raha tsy teny fotsiny hoe anisan'izany ny parka nandray an'ireny biby nampodiana avy any Thaïlande ireny na nivarotra ny sokatra. Nitsidika ity valan-javaboary ity reto mpianatra niarahana amin'ny tompon'andraikitra ato amin'ity valan-javaboary natoraly nampafantarina ny reto mpianatra ireto ireo karazany zava-maniry sy biby arovana izay tsy misy afa-tsy eto Madagasikara ary ny mahazava-dehibe ny antony tokony hiarovana ny tontolo iainana. Voalohany moa na tonga anay nandray an'izao hetsika zao dia voalohany tafiditra ao anatin'ny mission ny Eden Botanical Garden ny fampahafantarana ireo zava-maniry sy zava-manan'aina eto Madagasikara. Dia noho izany dia nanomana hetsika zahay ho fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny sokatra izay rahana amin'ny ministera ny DRED moa zany sy ireo ekipa maromaro moa zany manotrana. Dia ao anatin'izany koa dia nanasa ankizy avy amin'ny sekoly mpanjakana zany satria izay no mission anti-piscine Eden Botanical Garden dia manao asa soainy koa zahay no manao sensibilisation zany hoe éducation environnementale. Dia eto zany androany dia hitondra andreo ankizy ireo zahay hitsidika. Zay zany anisan'ny antony anankiray tena nanaovana an'ilay hetsika zany. Eden Botanical Garden dia feno 9 taona zany zao no nisiny zany hoe nanomboka tamin'ny 2019 zay nanomboka nanao ny asa fanorenana sy ny rehetrarehetra fa tamin'ny 16 novembre 2024 zany zay vao nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny daholobe. Ho an'ireo mpitsidika ihany koa dia Eden Botanical Garden dia natao ho an'ny salan-taona rehetra zany mety ho an'ny ankizy antonotony sy ny olon-dehibe ihany koa ny parc Eden Botanical Garden satria amin'ny maha-parc botanika zoologika anazy dia maro zany zavatra hita ao anatiny, ahitana biby miaina ankalamanjana ao ihany koa ireo biby izay anatin'ny toerana izay fitaizana azy. Ny zara-tsaika efa sy ny zara fahaizana ary nampiovana ireo mpanjahara eto tontolo ambony vohitra ireo teratany vahiny avy any ivelany avy any amin'ny firenena samihafa ny alatsinainy 9 May 2024 lasa teo no faniny ireto mpanjahara ireto mba hampiroborobo ny asan'izy ireo na mba hafantarana ireto teratany vahiny ireto azy ireo ny fanalahidy ny fahombiazana na clé de succès mila rahina amin'ny finoana an'Andriamanitra ny fahaizana raha ny fanazavana. Io FGBMIFA io ny tena dikany dia hoe full gospel business man woman international. Efa fitopolo izy io eto eran-tany. Ka izy io mantsy manao exemple fotsiny akoizany any Indonésie nisy fitoerana mahantra dia nanomboka zany FGBMIFA dia nizarazara ny clé de succès zay dia nitombo le FGBMIFA dia
folo taona tao arina niakatra ny PIB-n'le toerana nalehanay zany hoe zany a ho antsika ty eto an-tanindrazana dia mety koa levier io zavatra io a mba azahoantsika piroborobo ny PIB-ntsika eto amin'ny toerana Madagasikara eto zany hoe manomboka miketytsika dia omenay formation omenay clé de succès dia amin'iny koa nareo mba mizara ho an'ny olona fantatra reo moa fa eran-tany reo olona manan-karena be reo inona ny zavatra natonga azy manan-karena clé anankiroa fotsiny donner et recevoir dikan'izany dia hoe manome dia mandraisy ianao zany hoe inona nataonay anome zay a zay zavatra nataonay a mba natonga ny aferinay ny roborobo nefa maha kristianina anay dia teny koa zay hoe io konga io marché io a mandeha koa amin'ny lalana fitiavan'Andriamanitra antsika raha ohatra tsika manana finoana dia io finoana io koa nanampy anay mahatonga ny aferinay iroborobo io finoana amin'Andriamanitra io finoana satria io no koa ny clé de succès antsika rehefa persévérer amin'ny aferantsika reny clé reny a dia avy amin'ny koa amin'ny tenin'Andriamanitra hisy ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ireo teratany vahiny amin'ny alanany fanampinany ankizy mpianatra any an-tsekoly ka tondrono antsika izao ireo formation zao a satria tsy resaka formation fotsiny zany tadiavana zareo fa misy koa fiaraha-miasa efa vitana resadresaka mahakasika asa sosialy indrindrandrindrana fampidinana reo ankizy kamboty orphelin zany fampidinana hianatra dia tsy maintsy hitady école zao koa misy sonko ataoko amin'ny école rehetrarehetra zay afaka hanjay anay a hasena cantine scolaire anatin'ny école io ao asena cantine ao a dia anaty cantine ao zany reo zazareo ao misakafo dia ao zazareo mianatra dia atofany école azy reo zazareo zay zany mission afaka mifampiresana amin'reto olona vahiny reto avy any indonésien avy any Niger avy any Sénégal ny sasany efa mipetsapetsaka tsara io fiaraha-miasa ao zao zany hijery izy zazakamboto resinety na roanjato na telonjato fa hijery koa zany école izy zany école afaka miara-miasa miaraka aminay hoe hanjay reo zazareo antofany école azy dia hasena cantine koa anambarana cantine ao a dia hasena sakafo koa tao dia misakafo ao zany reo ankizy reo avy any Indonésie avy any Niger avy any Sénégal ary avy any France ireo teratany vahiny 7 isa ny piadina fanadinana BEPC amin'ny taona 2020 ity raha ho an'ny Cisco ny toliara voalohany ny 770 isa amin'izany dia piadina ara-panatanjahantena izay mitsinjara amin'ireo ivotoerana telo eto toliara-andrenivohitra efa manomboka ny maraina ny alatsinainy 20 may ka mifarana ny sabotsy 4 may 2020 ny adina ara-panatanjahantena milamina kosa ny teo amin'ny lafy ny fanomanana eo amin'ny fandraisana ny reto piadina mizara amin'ny site telo izy ireo a dia ny site voalohany dia ny centre olympique zay atao aty amin'ny 15 metre kira ny site faharoa dia any amin'ny terrain Oegadantsaiky ny site fahatelo dia amin'ny terrain école normale raha ny isan'ny piadina no isy anteny manokana dia ny PAC BEPC candidat BEPC amin'ny taona 2024-2025 ity dia 3667 izy ireo fa ny mpanao adina andapatanjahantena dia 2474 izay no zaraina ao anatiny zay site telo resahako teo ambony zay raha ny fanomanana dia ny roso ampilaminana hita aritsapa fanagnaraka ny lamina rehetra na ny ray aman-dreny na ireo mpianatra izay niadina tamin'izao andro fanombohan'izao tsara ihany koa ny manamarika fa amin'ireo site telo ireo dia samy ahitana avokoa ny responsable ny santé izany hoe ny infirmière miassurer ny assistance médicale eny anivon'ny centre nakoatsan'izay ny paikady mientina nanovana ny tiraiky tia dia misy à chaque site ny tomobile izay manao ny asa natao koa ambulance au cas où rasanatsika tena mila assistance médicale tsy maintsy mandeha amin'ny hôpitaly ireo zaza ireo ny azo ambara zany dia milamina ary irarina ny tohizan'izany atsambo farany nosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly ny fanombohan'ny tao-pikatroana ho an'ny ligin'ny taranja karate do eto Toliara. Misy programa compétition zay tokony nataontsika teto
fa nisy programme ny fédération zay natao tany Antananarivo zay nisy faninanana momba ny dafy examen dia ialana tsiny dia manaraka an'izay amin'izao taona 2025 zao dia ambarako toana fa misokatra ny ouverture de saison 2025. Fanirindro pikatroka karaté do ny antarany taranja ity any amin'ireo distrika ny Toliara faharoa. Mety hatramin'izay tondrana anay. Fanirinay dia no mety kokoa noho ny teo aloha ny tondrana anay. Fanabeazana izy tia ry anisan'ny fanabeazana farany mahomby amin'ny art martiaux rehetra. Ka afaliana anay ny mandray anay honorable. Ary mino zay fa anampy ny Toliara be koa honorable amin'ny karaté. Madama moa mikoafeny rehetrarehetra izy fa manatena mino sy manatena fa anampy anay amin'ny Toliara be koa nao mba ampirovomba ny karaté ny volo. Efa misy amin'ireo komina amin'ny distrika ny Toliara faharoa no efa manana klioba pikatroka ny taranja karaté do toy ny ao amin'ny komina ny Miary ary efa eo am-pikarakarana ny fanitarana izany any amin'ireo komina hafa. Zaho eo masolo mavambahoaka fa eo avao koa ny maha mpanolotsaina manoka ny président ny fédération karaté Madagasikara ny vatako ka raha risitsiny anao teo sincère nangataka an'izay fiara-miasa izay amin'ny Toliara 2 vonona manokana ny tenako hiara-iasa ho an'izay maniry amin'ny fampandrosoana anatin'ny distrika ny Toliara 2 ato ny any Miary moa zany tsy haiko eo efa nisokatra Miary hitaritsika tsikelikely zany ho agny tsy anisia sy ny raha rehetra agny sakanavaka tsika anatinao fa dia vonona mandrakariva ny tenako hanome an'izay fiara-miasa zay ho antsika zay maniry ny fiara-miasa mba fampiroboroboana ny karaté. Tanora mahery ny fajato isa avy amin'ireo faritra sy distrika aty atsimo no tonga manaraka fiofanana mandritra ny 3 andro eto Toliara renivohitra. Ity fihaonana izay tao aty Toliara manomboka androany mandrapatonga ny alarobia eo avy izao izy io dia fihaonana natao mba hampiofanana ireo tanora malagasy avy aty amin'ny faritra tsirairay aty Toliara mba ahafahan'izy ireo hiomana amin'ny fandraisany Madagasikara ny fihaonan'ny Youth Connect Africa Summit en volana novembre. Ity fihaonana ity dia fahatelo nanaovana azy teto Madagasikara taorina ny Toamasina sy Mahajanga tamin'ny volana marsa lasa teo iny. Ny fihaonana izay tao Toliara dia ny tanora mandafitry no avy dia misy ihany koa ny akatonina, eo ihany koa ny bootcamp ary eo ny girl empowerment zany hoe hofanina ireto tanora mihoatra ny fajato mahery ireto mba ahafahan'izy ireo mahay ahoana ny atao fandraisam-pitenenana rehefa hiteny eo mason'olona, ahoana ny atao raha amorona na tetikasa izany, ahoana ny atao fomba fitadiavana asa, ahoana ny atao zany hoe formation d'entrepreneuriat de jeunes maro dia maro no ampanaovana azy ireo. Ao reny fiofanana dia ireto tanora 700 ireto indray no izarany traikefa sy ny fampianara azony amin'ireo tanora any amin'ny distrika ny avian'izy ireo avy. Eo ihany koa ny misy fifaninanana izay ampanaovana azy ireo ka izay tetikasa tsara indrindra dia ovatsiny ireo mpiara-monina izany rehetra izany dia natao iarahanay manao amin'ny tetikasa fialena avy eo anivon'ny fiadina repoblika satria izy ireo no mandrindra, izy ireo no mikarakara an'izao etsika zao miaraka amin'ny teknisianina ao anivon'ny ministera ny tanora sy fanatanjahantena. Ireo tanora efa jato ireo no lasa ambasadorany izany etsika izany aty amin'ny faritany Toliara dia izy ireo koa no izara izay soatra sy meva izay voarantiny tao anatin'ny atelona izay any amin'ny faritra sy distrika tsirairay ny avian'izy ireo. Tsy manara-dalàna ny fomba nanaovan'ilay vaditany ny fandroana sy fanesorana entana ary fanalana tokantrano iray ny herinandro teo tao amin'ny toerana nonenan'izy ireo ao ankininy manday raha ny fitarainan'ireo fianakaviana. Tena mampalahelo tsy hangandrava reto satria maneho fitaraina zany ny tenako fotony misy taratasy ty tany ty ary tsika misy lalagna mamehy antsika zahay 10 taona petraha teto ary ty tany ty ala be dia tsy nisy olo hoe zaho tompony na i tompony tam'izay
afaka mahavita trano zahay fa mipetraka zahay fa maro tao aty aoriana aty vonimpoitsy fagnazy hoe le tany tsy manara-dalàna fahitana azy satria zahay manana délai manana 48 heures zahay na dia misy aza ny fampiarana ny didy manana délai zahay za tsy misy raha haiko aloha fa ny haiko boky tany dia hoe aia ny tany topographie mihitsy ny josy teto hoe aia le tany amiana viliko toy aia titre aia place misy any toy tany toy dia nambara fa toy eto etsankilana nefa dia nanambara ilay vaditany fa tao anatin'ny fanajana tanteraka ny lalàna mifehy ny asany sy ny pitsopitso ny mahakasika izany ny fomba nanatanterahany ny asa izay nataon'io azavaiko aminao fa nisy didy navoaka ny tribunal ambara tonga voalohany namafisy ny fisarana ambony toliara nisy dépôt napetrandry zareo eto notifie amin'izay ny tenako fa tsy mbola tsy misy ordonnance de suspension dikan'izay exécutoire de plein droit zany le arrêt navoaka ny cour d'appel eto toliara na dia atao hoe aza nisy dépôt en pile ka raha mbola tsy nakatoavin'ny ministère dia mbola exécutoire foana ny asa ka nitantarahanay ny asa navoakanay ny entana ny zareo tao an-trano amin'ny faritra misy ny toerana fotoana mampitombo ny fidiram-bola eo anivon'ny faritra sy ny commune tsirairay voan'ny vokatra tia loatra ny fikaram-bokatra toy izao ny amin'ny fakana ireo tamberimbidy tapaka nandritra ny fivoriana ny herinandro teo fa 70 ariary isaky ny kilao ny tamberimbidy ho an'ny varekotry 70 ariary ho an'ny faritra ary 30 ariary ho an'ny commune 50 ariary isaky ny kilao isan'isan'ny ankoa ny tamberimbidy ho an'ny varifotsy sy ny ampombo koa mitsinjara ho 520 ariary ho an'ny faritra ary 520 ariary ho an'ny commune isan'ny nandrandray ny ben'ny tanàna eto amin'ny commune Ambomandroso district Amparafaravola izao fampitoviana ny tany tamberimbidy izao mba hitoviany lenta eo amin'ny samby commune dia izay fampitoviana ny ristourna zay zany no andrandraina satria lasa miantraika aty amin'ny commune le izy hoe morany ianareo hoe lafiny ianareo hoe eo zany no irarianay hoe ampitovizina ny ristourna alaina ampandrarà mba tsy misalasala izy amin'izay voatsinjo ihany koa nefa ny mpamokatra sy ny mpandrarà ary ny mpanjifa ahafahana mame kokoa ny manara-masy kokoa ny zavatra sy ny reo ataon'ireo mpandrarà mba tsy afaty mba tsy ho maty antoka ireo tatsam-pamokatra ary indrindrindra ihany koa ireo mpanjifa mba tsy hiarany vidy maro be loatra ohatra nylazitsika tamin'ny taona lasa ifandrombandreo vatandela mpandidy vary avy any amin'ny faritra Nalamanga sy vakinankaratra ny aty laotra rehefa fiakaram-bokatra toy izao amin'izao faraparany volana me izao mbola vitsy ireo mpikarama mandidy vary izay tonga ty Antsianaka raha oharina amin'ny isan-taona ilaina nefa ny fisindreo mpikarama mandidy vary ireo mba hanampy ireo zanatany midadasika ny tanimbary koa misy fotoana mila enjena mba tsy hatara ny fanangonana ireo vary eny an-tanimbary fa tena vitsy dia vitsy ny tonga raha ny aty amin'ny faritra Tanambe zao mihitsy vao tena manomboka ny didy vary nefa vitsy dia vitsy ireo merina mpandidy vary ny tonga tsy fantatra hoe inona le antony ny hatramin'izay tsy vita ny zanatany foana ny didy vary fa tsy maintsy ilaina foana le namana mpiara-miasa avana vakinankaratra ireo fa manao antsoavo zany hoe tokony ho tonga ihany zareo fa mbola anatiny vao manomboka mihitsy raha tia faritra Tanambe tapany avaratra aty zany mbola vao manomboka mihitsy ny asa tia Tanambe sy Ambohijanary mikorontana tanteraka na eo amin'ny lafiny fahadiovana na eo amin'ny lamina sampivarotra ny tsena fivarotan-kena sy ny fivarotana akoho-mamborona eto Ambatondrazaka any ka misy ny fanomezan-tsiny eo amin'ny sampivarotra sy eo mpivarotra ary ny mpitantana voalohany indrindra amin'ilay fanadiovana dia avy eo
dia tery ny lalana mitsofoka ato ampivarokena mikasikasiko amin'ny lamban'olona mikasikasiko amin'ny entan'olona ka raha vafenondraha zany le entan'olona dia tsy maintsy manombo an'iny mivarokena da aveo koa zany a ny kanany lato zany fa tampona daholo anka rehefa avy norana tsisy lalana ivoana ranontsony ato dia faharoa manaraka fatifarany teny tiako tenenina zany a mahatonga le mivarokena tsy maintsy mivoaka le velana lafo loatra le masokarenanay dia tsy maintsy mitady tolemoin izahay a andanina ny entanay satria ny olona manana moto manana bisikileta manana tomobile tsy afaka mitsofoka ato zany izy a fa any ivelany izy mijanona dia any izy mitsofoka mividy eny raha mijery ny vahaolana ombe ny tanàna mba atona zaka koa antony naovana fidinina fotana nakana ny etaetandreo mpivarotra antony androany izay nidinana tato amin'ny mpivarokena dia mifandraika indrindra ao anatin'ny tsona hoe resaka fanajana ny fahadiovana ny zavatra midy ato sakafo hena izay mandeha any anatin'ny tokantrano soraray avy ny vahoaka izany hoe sady vidy loatra ny resaka fahadiovana resaka fahasalamana dia izay ny antony hoe andahotsika ametraka lamina vaovao fa mitazona ny fahadiovana atao anatin'ny fivarotan-kena ary hijery ihany koa hoe ahoana ny ahafahana mba mijery an'ilay foto-drafitrasa izay asany zareo ametrahana an'izay fanadiovana izay maharitra zany ka amin'ny fepetra ny raisina nomboka zao zany dia hoe andraindraikitra ny commune amin'ny fanadiovana ny ato anatiny dia apetraka ny rafitra ahafahana mitazona an'izay fahadiovana zay iarahana amin'izareo mpivarotra ato a dia na izany na tsy zany a isy ihany koa zany no atao hoe fanamboarana sy fijerena n'ilay olana tahaka ny hoe tsy misy ziro zao ato ny resaka lakan-drano izy zareo manana olana tsy dia nisy voka-dratsy teo amin'ny fambolem-bary tao anatin'ny komina Didy ny tsy fampiniorana sy ny tondradrano izay niseho tao anatin'ny fotoam-pahavaratra iny vokatra ny fambolena ny Didy resaka vary no resana dia tsy arakaraka izay neverana taorinan'ilay nandalovan'ilay hain-trano fa mba azo lazaina hoe misy kely izy raha ohatina ramita amin'ny faritra hafa izay trapavoazana vokatra iny fiovaovan'ny toetrandro iny ka efa ao anatin'ny fampakaram-bokatra mihitsy ny any Didy zao mijinja vary manota vary ary mampakabary manosy vary zany zay ny zava-misy agny fa ny toetrandro moa araka zany miovaova Didy fantatritsika fa tany magnerika lava dia tamin'igny semaine lasa igny zany dia saika tao agnatin'ny herika dia tsy dia afaka nihetsika firy ny tantsaha tamin'ny fagnangonam-bary zay fa zao moa efa mba sokatra indray 3 andro niany zany dia mitohitra tsara mihitsy indray ny asa fanaovana an'izay vary isan'ny komina lavitra no saradalana indrindra atao anatin'ny distrika Ambatona Zaka ny komina Didy ny lalana nefa no ahafana mamoaka ireo vokatra ireo koa anisy ny fiarahamientan'ireo mpitondra sy ny vahoaka izay nakana fankatoavana tamin'ny fanaran-dalàna teo anivon'ny tompona andraikitra mahefa mba hamahana ny olana amin'ny famoam-bokatra misapabetsaka namana santatra fa miarabanao fa miaraban'ny mpiaino sy ny mpijery ihany koa ny komina Didy moa dia malaza tamin'ny faratsiany ny lalana dia mialohan'ny herisona amin'ny asa fampandrosoana samihafa dia lalana io zany aloha no nezahana ny sokafana namorom-pandraraha zahay dia nanangana komika dia igny moa napasy délibération communale zany dia namana réunion communale zay dia nentina napasy contrôle de légalité taty amin'ny préfecture dia natao ny fitakina vola isôra be dia be ny vahoakany Didy ny mpandarano indrindra zay tsy nisalasala tamin'izay fandaovam-bola izay dia narosinay moa ny lalana avy eo dia ny fagnarahana tamin'ny vahoaka zany dia ny lalana avy eo Didy mankaty Ambatona Zaka eo anelanelana Sarobaratra mandeha mankaty Mbodorotra vita somatsara izy io maly ny faran'izay asa zay zany dia isorana be dia be ny vahoaka amin'ny fandraisana anjara